izay ny amin'ny vovoiny fa mpanao sirika matianina maro no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nampiseho ny fahavonony mitondra izany antsoina hoe sirika sy ireo taranja maro samihafa. Ho hita ao anatin'izany izy ireo andeha roarana indrindra ny fandedidinina mirakitra izay. Mpanao sirika matianina avy any ivelany maro no tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao, hanantanteraka fampisehoana lehibe sy tsy mbola fahita mandritra letsika Mata Circus Show Cirque de Madagascar izay karakarain'ny Media Consulting. Araka ny fanazavan'Andriamatoa Patrick Otto, mpamokatra sy mpikarakara fampisehoana lehibe avy any Frantsa, dia niamory ireo artista malagasy avy amin'ny tontolo hafa ao anaty seho iray no tena himaty-matesany, ka zavatra iray no iraisana dia ny sirika izany. Poezy maro, fampisehoana mampanentanetana sy ny maro samihafa tsy voatanisa, izany hoe araka ny fomba mampanao mampiavaka ny sehatry ny sirika, ireo no tena asongadina. Fotoana ahafahan'ireo artista avy eto toerana hifampizaratra kefa amin'ireo artista iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny sirika ihany koa.